Koko daholo ny zanakasika rehetrarehetra atondraitsika amin'ny vaovao manaraka dia ny hoe atao ahoana ny manena ilay fory rehefa avy miteraka. Misy karazany roa ilay izy ny anankiray zany ho an'ny vehivavy natao césarienne dia raha ohatra ndreka natao césarienne dia eto amin'ny ivelany eto amin'ny tapory sy ny ivelany eto miverina normal tsara ilay forindry. Fa ilay ao anatiny ao dia anisany efa malalaka ihany koa satria tsindry efa nitondra vohoka dia tsy maintsy malalaka ilay ao anatiny ao, lasa elastika somary mihenjana. Na izany na tsy izany ary ny césarienne izany somary lasa mba hoe atonontonony kokoa ilay fory na dia hoe na dia tsy mitovy an'ilay hoe mivoaka ilay aty, tsy mitovy an'ilay hoe avoaka aty amin'ny lalan-jaza ilay aty amin'ny lalan-jaza. Somary misy tombony kokoa izany ilay ary amin'ny césarienne mba lasa teritery kokoa ilay lavapory raha ohatra ka hoe césarienne no natao indrindra. Ao anatin'ny césarienne nefa mba mila dokotera mba hoe mahay ny olona anankiray. Antony dia efa nisy vehivavy natao césarienne dia nahagaga fa adino tao anaty kibon'i madama tao ilay telefaoniny, tsy hay hoe iza moa izany lalao telefaonina tao teo am-pandidiana. Noho ny afaka iray volana dia marary foana madama izany dia jerena tena marary foana ny kibo fa inona ny olona dia nijerena natao radio fa io fa misy telefaonina ao anaty kibony dia ahoana moa ny idiran'ilay telefaonina anaty tranon-jaza. Dia ny dokotera izany nanao vinany tao. Fa raha ohatra ka hoe ho an'ny bavata ka hoe manao césarienne tokoa ianareo dia mba tsara izany ramose manatrika eo mba hiverifena mba izay koa ange mba courage azon'ilay vehivavy mafy ny ainan'ny vehivavy rehefa hoe teraka dia mba eo izany ialahy ramose mba hoe mijery miverify izay ataon'ny dokotera eo, mba manao dokotera koa ialahy dia miverify izay ataony eo sady mitrotrotra zazakely koa ialahy tsy andany mody mitaiza eo dia mba amin'izay koa ilay dokotera mifantoka tsara tao amin'ilay fandidiana sy ny rehetrarehetra satria be dia be nge ny zavatra atao rehefa didiana sy mbola zairina sy ny karokaroana mbola diovina daholo anatin'ny tranon-jaza rehetrarehetra ao ka raha ohatra ny dokotera ka manao vinany amin'ilay zavatra izay koa dia vao mainky madama mampalahelo fa hidirana angano rehefa avy eo. Raha marary madama raha tsy mahavita zavatra madama avy eo dia ialahy koa ange avy eo tsisy mpikarakara dia ny tokantrano lisany koa avy eo tsy mody amin'izay loatra. Ny tokantrano dia mila hoe matoa ny olona anankiroa mikambana dia natao hifampizara manta sy masaka. Ho jerentsika indray ary hoe raha ohatra ka hoe ilay ato amin'ny lalan-jaza, ilay ato amin'ny lavapory indray ny zazakely no mivoaka dia malalaka ve eny malalaka ilay izy fa inona no tokony atao izany mba hanateriterana anazy dia tsy maintsy manao plastic surgery. Rehefa teraka ny vehivavy dia lasa eto amin'ilay vatapory aloha iny eo lasa mivody somary ngezangeza, ambonin'izay ihany koa somary mivoaka lasa ohatra misy raviny anankiroa ilay izy avy eo ka iny efa normal, iny efa natoraly amin'ny vehivavy, tsy maintsy andalovan'ny vehivavy rehetrarehetra. Fa kosa raha hoe tena hoe te hanao fandidiana izany mazotoka anao fa hoe hanao fandidiana ny madama dia nareo anankiroa ihany koa mila mifampiresaka tsara amin'izay zavatra izay dia ny atao ny ataon'ny dokotera ao dia mandidy ilay raviny anankiroa avy ety ivelany ety satria ilay izy lasa mihenjana dia mikirozarozana mivoaka ety ivelany dia somary didin'ny dokotera ilay iny raviny anankiroa iny dia somary lasa mihididy kokoa izany dia ato ambany ilay manakaikikaiky ny lavabody eo amin'ny lalan-jaza ihany izany fa ny ety ambany satria somary tataka ny forindry dia amin'iny ambany iny no tsy maintsy zairin'ny dokotera avy eo somary akelezana ilay izy dia somary teritery kokoa ny forindry na izany ary ilay lavaka ilay tsy fohan'ny bibidy izy izany mitovy isan'andro ihany fa ilay aty ambany somary lasa teritery kokoa ilay izy avy eo dia mila rano tsara kokoa dia efa misy vidéo tany aloha tany mahakasika ny numéro gynécologue aleo voasoratako amin'ny commentaire eo dia raha ohatra hoe ka tianareo izany hanao ilay fandidiana dia tsy maintsy ilay gynécologue ihany no anontanianareo fa satria nareo karaha hoe hanao fandidiana tsy voatery any ilay mpandidy loha na mpandidy maso, ny dokotera misy sokajiny daholo, dentiste mpanao maso, mpijery nify hafa ihany koa mpitsabo maso, hafa mpitsabo ny ati-doha, hafa mpitsabo ny amin'ny tenda sy ny fo sy ny nono sy ny volo sy ny ratsambatana samy hafa daholo.
dia aty amin'ny tranonjaza ny vehivavy zany dia any amin'ny gynécologue ianareo mandeha dia hosoratako amin'ny commentaire ilay vidéoko taloha iny misy an'ilay adresen'ireo gynécologue dia mba afaka miresaka amin'izareo ianareo hoe manao fandidina mba hahena kokoa ilay lavapory dia ina ny fanarahana dia araka ny lazaiko teo ihany tsy maintsy mba mijanona eo ramose ho courage madame amin'izay koa mba miverifie nataon'ny dokotera sao dia manao kinanga sy manao vilany eo izy dia izay. Mbola hikarokaroka numéro ana gynécologue ihany koa zany ambadimbadika any raha ohatra hoe sendra mahita vaovao dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny profilantsika eo dia mba jerijerenareo ao ilay izy dia raha manana koa nareo numéro ana gynécologue fantatrareo dia afaka alefanareo aty aminahy dia amin'izay mba ho partageko satria betsaka ihany koa ny namantsika mba te hahalala an'ilay izy satria tsy voatery hoe any hifanakaiky anareo ilay gynécologue satria tsy betsaka ihany koa ilay izy misy ry zareo ihany koa tsy manana numéro fa izany hoe misy adresy fotsiny ry zareo dia mba anjarantsika izany mifanampina amin'ny safanorotoro izay fa mandram-peona dia mankasitraka anareo rehetrarehetra mino aho fa nahafapo anareo ny resantsika teo.